Zay ny teo amin'ireo tapatapam-baovao fa eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena kosa indray dia natomboka ny sabotsy lasa teo tetsy amin'ny kianjana Alarobia ary tsy farana ratsy ny 4 oktobra ny andian'ny faharoa amin'ny fifaninanana baolina kitra karakarain'ny sport event ho an'ireo sekoly ambony tsy miankina izay nampitondraina ny anarana hoe Institut Goalandeo jerentsika indray ary ny sary. Ny sabotsy 9 septambra teo ka hatramin'ny 4 oktobra ao izao no anantanterahana ny andian'ny faharoa amin'ny fifaninanana baolina kitra karakarain'ny sport events ho an'ireo sekoly ambony tsy miankina eto andrenivohitra nampitondraina ny anarana hoe Institut Goal. Sekoly ambony valo dia ny ISM, IUM, ISKE, ESCAM, ISCAM, IMGAM, UCM ary ny ESCAN namaly ny antso mpikarakara tamin'ity andian'ny faharoa ity. Tanjona amin'izao hetsika izao moa no ampifandray ireo mpianatra amin'ny alalan'ny baolina kitra. Eo ihany koa ny fampisehoana fa tsy ny fianarana ihany vao fiain'ireto mpianatra ireto fa ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny ihany koa. Nandritra ny andro voalohany natao tamin'ny andron'ny sabotsy ary dia lalao 4 no natao. Teo amin'ny lalao voalohany aloha dia resy ny ekipan'ny UM miakanjo mafy tamin'isa 4-2 ny ekipan'ny ISM. Izay ivina fa ity ekipan'ny UM ity no batany anaram-boninahitra nandritra ny andiany voalohany nataon'ny volana oktobra 2024. Anarak'izay dia niona ny ekipan'ny ISKE sy ny ISCAM. Tamin'izany ny voan'ny ekipan'ny ISKE mpandesy tamin'isa 2-2. Toy izao kosa ireo vokatra hafa. Ny IMGAM nandesy ny ISCAM tamin'isa 2-0. Ny ekipan'ny UCM nandavy ny ekipan'ny ESCA tamin'isa 2-2. Ny toika niditra tamin'ny andro faharoa moa ity fifaninana ity omaly alatsinainy tetsy amin'ny kianjana Alarobia ka toy izao vokatra tamin'izany. Ny IMGAM nandesy ny ESCAM tamin'isa 3-0. Ny UM izay tompon-daka farany nanamotsana ny ekipan'ny ESCA tamin'isa 4-2. Ny SM nandesy ny UCM tamin'isa 2-2. Ny ISKE nandavy ny ISKE tamin'isa 3-2. Ny 2 oktobra ho avy izao nanaovana ny ampahefa-dalana raha ny 3 oktobra kosa no anatanterahana ny manasa-dalana. Ho faranana amin'ny fomba manetriketrika ny 4 oktobra ny fifaninanana Institut Goal. Dia iny fanedidiny ary mpijery ajaina no manakatitra ny fotoanan'ny fampahalalam-baovaontsika tamin'izao takariva izao. Raha iverenana kosa ireo vaovao nisongadina izay isan'ny nentina ho anao teto dia tamin'ity androany ity no nisokatra ny fivoriana tsy ara-potoana teny anivon'ny anteny meram-pirenena ka manana 12 andro ireo tompon'andraikitra sy ireo solomavim-bahoaka eny an-toerana andinihana ny volavolan-dalàna izay tokony hodinihana eny an-toerana. Tamin'ity androany ity koa dia nanambarany ny teo anivon'ny Alliance Voarigasy fa misy sambo iray any amin'ny faritra atsinanana azy terena mpanao trafikana andramena hitaterana ireo azo sarobidy ireo ary eo amin'ny tontolon'ny fividianana lolona kosa indray dia amin'ny volana Desambra 2024 no anatanterana izany fividianana izany. Zay ary no masaka azona tolotra ary mpijery ajaina tamin'ity takariva ity mame fotoananao ny sampana fampahalalam-baovao ny fahitalavitra mateveo amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.